Filomarika Ravalomanana intelo nosakanana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito. Mpianatra Gatso mampitandrina amin'ny tsy fifampiainona. Varotra fampirantiana Magaroba Euririka efa maro nahazo ny anjarany androany. Zoma fafito amin'ny roapolo ny volana May ny taona 2024 amin'ny kafaliny indray tomboky kilasy tomboky vavy no dianako aminao anatin'ny fampalalam-bavao-ny MBS amin'izao arivo izao manasanao ampitiavana sy ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka izany dia ny vaovao makasika indrindra ny dian'ny Filomarika Ravalomanana ny lalam-pirenena fahafito no hanomboantsika ny vaovao ary amin'izao takariva izao. Tsy andohalika intsony fa efa miatra eto amin'ny firenena ankehitriny ny atao hoe fitondrana jadona ody ny fanjakana tsy hita ny lalàna izay mamaritra ny zo fototra mahaolona eto amin'ny firenena manjaka ny fanaparam-pahefana amin'ny alalan'ny fampiasana ampitandro ny filaminana ny sakana ny fiara izay nitondra indray ny Filomarika Ravalomanana ho any Antsirabe androany. Any an-toerana mitatitra amintsika ny andindiny izay Germano Menjanary sy Tokatra Marla. Ny asa mafindray ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny androany. Ny azo any Antsirabe mantsy ny fiara ny Filomarika Ravalomanana ka ny velabelatra ny Hers nanerana ny lalam-pirenena fahafito. Vao teo Ampangabe dia toy izao sahady no nitranga. Izay ny teo Ampangabe, izany hoe eo akaikina Analamanga parka no nisy io sakana voalohany io. Sakana izay tsy fantatra mazava hoe inona no tena antony. Ny tio teo ilempona antany fotsy io fanakanana io. Izao indray no fanazavana voaray teto amin'ny antony io fanakanana io. Ni anna fato seria mzany mino tena marina na tsara ihany koa mifagaraba marina ka bisa hoe tsy manio na ampiana garaba tuh Frans di semuanya cara ini sekali ngambal mandalo na redi tonga su reto Ny mahagaga dia milaza tsy manakana ireto mpitandro filaminana ireto kanefa dia ajanona mandritry ny fahefakadiny mihitsy ny fiara izay mitondra ny Filomarika Ravalomanana. Tsy fantatra hoe inona no tena antony. Tahaka izany ihany koa mantsy no nitranga teo Andranomanelatra. Politika nasional ny Madagasikara. Di antony fanakana mo to? Za tsy manakana fa hoe ino misy bebe Melarana Manaja tompoko. Hitany hoe amboninahitra zafady. Salama Kaga matzay ohatrany amelarana Ersabitsy Nandritra ny fivoriana izay nataony teo anivon'ny OMC izay notarin'ny lehibe ny distrika no nahafantarana fa nosakanana ny fiara izay nitondra any Filomarika Ravalomanana sy ny delegaciona miaraka aminy mba ahafahana mafantatra ireo olona ao anatin'ny fiara rehetra izay tsy fantatra hoe atao inona no ahafantarana ireo olona ireo. Raha nandeha nakaty zahay niaraka tamin'ny filohan'ny antoko dia voasakana matetika teny an-dalana ary savaina mihitsy ny fiara ary nanamafy moa teto anivon'ny OMC teto nilaza izy teo hoe fantatrareo tsara ozy fa vao niala tany nareo dia efa nisakanana fantatra daholo hoe izavy nareo no tonga eto ary zay ny antony mitondra ny fansakanana ireny zany satria raha sanatria misy ozy ny korotana tsy ho tavaverina ny Antananarivo ianareo ka reny fanakanana ireny zany dia efa anisan'ny intimidation aloha sy fanakatsakana fanelingelenana mihitsy ny zo ny fahazahoana mivezivezy zo fototra fa ahafahana mivezivezy
eto amin'ny tany republikany Madagasikara ary fahafana miteny sy maneho hevitra koa. Ary eto dia efa miteny foana zany zay hoe raha misy décret ny raisin'ny fitondram-panjakana na hitsivolana io na lalàna vaovao navoaka hoe tsy azo atao ntsony manao hetsika politika dia avoay hitovy ny mpanao politika rehetra fa tsy ny mpanao politika ty ihany fanoherana hiarany ajoja isan-karazany fa ny mpanao politika na ny antokony fitondrana manome malalaka na manao karnaval na aiza n'aiza ary afaka atao. Isan'ny nanaovana fanaratsiana mafy ny filoha Marc Ravalomanana ary fitaovana nentina nanonganana azy teo amin'ny fitondrana ny hoe mpanao didy jadona sy mpanao monopole na ampimamba. Izao ataon'izy ireo izao anefa no atao hoe didy jadona aminy. Hatramin'ny olom-pirenena no sady ray aman-dreniny malagasy tsy asiana hasiny na fanajana kely akory aza. Hatramin'ny politika ity no anaovan'ny fitondrana Rajoelina ampimamba. Izao no atao hoe fitondrana jadona. Raha ampisaraka izany no fotoana anatanterahina ny fameloma masony Antoko-Tima ao Antsirabe araka ny fantatra moa dia androany hariva vao namaly ny fangatahany Antoko-Tima ny tompona ndraiky mpanjakana tao an-toerana raha toa ka efa tamin'ny 20 volana May lasa teo no efa nametraka fangatahana ny Antoko-Tima tamin'ny alalan'ny solombavambahoaka rola sy ny mpitarika ny tima tao an-toerana. Asinandria Malala sy Tokitra Marla. Androany tamin'ny 4 hariva vao navoaka ny prefektura Antsirabe fa tsy azo atao ny mamory olona ao amin'ny magro avaratsena izay nokasaina anaovana ny fameloma maso ny Antoko-Tima rampito sabotsy 20 May 2024. Ny ao amin'ny CDA Vatofotsy indray izay tsy hany fanjakana no natolotry ny prefet. Ny valiteny azo dia tsotra sady mazava tsy azo atao ny hetsika ao amin'ny toerana zay eritreretina anaovana azy fa afindra any amin'ny toeran-kafa. Zany hoe natao any ivelan'ny magro any ivelan'ny tanàna mihitsy no asaina anaovana ny hetsika. Rehefa ny fampiresahana inona ny antony dia nilazaina foana fa dia ny hoe pour raison na sécurité ny antony tsy anaovana an'izay anomezana an'izay alalana zay ary tsy maintsy nafindra tany ny anaovana ny hetsika zany noho izay antony zay. Rehefa natao moa ny fampiresahana dia zay no zavatra nivoaka farany teo zany ka mbola andinika zany ny vory ny mpikambana andinika hoe ahoana ny fomba hoentina manatanteraka an'izay hetsika zay ho atao ve le hetsika sa inona no zavatra ho atao manoloana an'izay. Mahagaga ny fihetsiky ny prefet eto Antsirabe satria miendrika fa mila filana sy filambany tsotro zao ity fihetsiky ny solotena mpanjakana eto Antsirabe ity. Ary androany hariva amin'ny 4 vao azo ny valiteny raha tokony tamin'ny alarobia zay niandrasana tao anatin'ny 27 ora ny valiteny androany hariva amin'ny 4 tsika ny mahazo valiteny hoe tsy azo atao zay hetsika izay fa tsy maintsy afindra toerana any amin'ny toerana hafa. Mazava ny fandiniana an'izany tsy misy ny fahafahana miteny sy maneho hevitra. Ny antony dia tsotra. Ny valiteny niandrasana tao anatin'ny 27 ora 4 andro atio arina amin'ny 4 hariva ianao vao ame valiteny ary androany hariva amin'ny 4 mihetsika rapitso zay ianao vao miteny hoe amenakalalany nareo amin'ny toerana io. Nefa efa tamin'ny 19 nataony fangatahana. Tsy misy za zay fahafahana maneho hevitra satria ireo olona ireo fa natsona ho avy dia nefa androany ianao vao ame toerana vaovao zay mbola tsy maintsy ho fampiresahana na ny tompon'ny toerana na ny logistika na inona dia efa anisan'ny fanakanana ny demokrasia zany ny fijerina ianazy. Tsy vitan'ny fa mila filana sy filambany tsotro zao fotsiny ihany no nataony solotena mpanjakana ao Antsirabe fa niara ny Ramatahora sy fandrahonana ihany koa ireo mpitariky ny Antoko-Tima avy any Antananarivo. Ary dia tsy azo atao ihany koa na ny mandalo ary eo amin'ny toerana io mampafantatra ny olona hoe tsy misy ny hetsika eto fa raha manao an'izay dia efa menasina arrestation no atao hoe tsy ho tafody any Antananarivo intsony ianao raha ohatra ka mieritreritra anao an'izay zavatra zay. Tsy mampaninona moa zany fa izay ny administration misy eto amintsika aloha zarantsika mieritreritra inona no atao manoloana an'izay zavatra zay. Androany hariva dia mbola mivory ireo délégation sy mpitarika ny Antoko-Tima mahakasika fanapahan-kevitry ny mpitondra io. Na inona kosa nefa ny fanazavana sy fanadiovan-tena ataon'ny mpitondra dia midika tahotra izao fihetsiny izao ary fampisehoana erak'izao tontolo izao fa fanjakana malemby sady tsy mahatoko tena izao fanjakana izao. Mahana tamin'ny alabato izay nataony tamin'ny fifidianana sy ny doublon izay nametraka azy teo amin'ny fitondrana ka tsy mahazaka ireo vahoaka anarivony ho avy sy anaradia ny filoha Marc Ravalomanana.
Ny korotana kosa androany ny mpivarotra amoron-dalana tetsy Analakely tsy manaiky ny fanalana azy ireo amin'ny toeram-pivarotana. Toerana izay nambarany fa andoavam-bola amin'ny commune miala ny ben'ny tanàna rehefa tsy mahavita azy hoy ireo mpivarotra. Ando Miaradina sy Tahirinaina. Tsy mbola vita ny telo volana atapetra ny fifanarana nataony commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Analakely kanefa dia rahonana hiala amin'ny toerany ireo mpivarotra. Mandovola tsy tapaka amin'ny commune kanefa hiaran'ny raha matahory isaky ny mihetsika. Tsy nanaiky niala tamin'ny toerany ireo mpivarotra ka raikitra ny fifandirana teo aminy sy ireo polisy munisipaly ny maraina teo. Vahaolana maritra dia nitetiavana toeram-pivarotana sahaza azy ireto mpivarotra eto Analakely ireto. Izany ho dradradradrainy ben'ny tanàna tamin'ny fampilesan-kevitra. Zay tompoko mba mangataka amin'ny filoham-pirenena jery amin'ny vahoaka madinika fa tsy faly mitety tanàna fotsiny fa zay noana tamaninina izy no nahazo torana taminay dia zao ny anaovanay fitaovana fotsiny zany zay ka zay tsy anayko lemena izany mitsony izahay eto Analakely mbola tsisy tsena namboarina ho anay hoay zary tompoko zay mpangataka rehefa feno eran'ny tanàna mpangalatra mebetsaka ary ny ateniko eto fa raha tosika fa meno tompoka tsy mahavelona anay ara-dalàna io tika anay mahavoalo tika ara-dalàna zay manadimy placenay zay tsy mihoatra mifarotra zay tompoko fa maninona zany zay tsy avela hivarotra tompo mba mila zay fantany zay mamila zay valiteny zay zay manino zay tsy azo mivarotra arivo ariary isan'andro nalohany amin'ny tika io tompo zay zao forinay vahoaka madinika ty amoron-dalana forin'ny ambany tanàna forin'ny ambany tanàna fa tsy ny hoe izy samy lehibe ao ihany fa vorina nafantaran'olona mpanakarena be amin'ny fahatsan'olona ty ambany any moloha ty kosa aloha tsy hitovy amin'ny any an-dafo noviana raha hoe tetiky ny ampitovy ny any an-dafo izy fa zaridaina mifenifenona rako ny tanàna fa mivarotra amoron-dalana zany hoe zaplatsiny dia mifampiresaka atao zay dia ozy izy hoe vonina venareo hividy loko dia hoe vonina zay hividy loko tena andovoly zay mividy an'ity loko ty naterina atao lapan'ny tanàna daholo ny fitaovana rehetrarehetra rehefa tonga anareo eto ny fitaovana ozy izy dia tonga eny zay mitondra olona mamaritra le ray metatra ho anareo dia rehefa varitany ty ray metatra ty mipetraka eto zay maninona ndray zay no asorona zay nge manaiky fandaminana maninona raha ohatra tsy ara-dalàna ty tokony tsy namey an'ity toerany ty anay izy fa maninona zay natao ohatr'izao zao miforina manjoana eto ka raha mba azo atao mahitsiny avereno amin'ny loniny madamy lalao ravaly manana fa mafy loatra mazanina van'io le rangaha lehibe tsy moramora eo anay tena marina zao nana ka dia moramora ve zao dia aorina dia aloha vola ohatrinona zanako aloha vola naloha ny ray alina dia hoe namena ny lehibe tao dia fa aveo ndray dia naloha ndray ny 10,000 amin'ny ray alina dia naloha ndray ny 10,000 dia zao ndray dia mbola naloha maly ndray mbola nandray 10 mbola naka 10,000 ndray zao ndray anaka dia zao ny anaovana anay alasa ny voly zao ny sandrasy manto anay ka raha mba mety anaka alao mihitsy ny veriny madamy lalao ravaly manana fa mafy manto anay Anisan'ny fanamby lehibe nataony ben'ny tanàna amperinasa amin'izao io ny ampandroso ny tanàna ary nanaovany vely rano mihitsy ny amerenana ny asina ny Antananarivo omendrika ny renivohitra. Taona maro izay ny lasa miarary toy ny vaiakandrina fa miaratsy ny endriky ny tanàna rakotra sy tototry ny loto sy ny fako ny mpivarotra amoron-dalana izay tsy mbola voafehy mihitsy tsy lazany intsony ny olan'ny fitohanany fifamoivoizana fanovana etsy fanovana eroa kanefa tsy izay tena lafy tsara entin'izany. Mendrika renivohitra Madagasikara avy amin'ny Antananarivo raha izao zava-misy izao jerena. Nisy androany nisy olo tena ny mpianatra Katso tonga nanakana ny fananganana tsy ara-dalàna izay misy eny amin'ny faritry université. Milaza ihany koa izy ireo fa tokony jerena ny mikasika ny tramin'ny mpianatra izay saika ny ankamaroany dia mpidony ireo olon-kafa avokoa etsy ankilany ihany koa moa miantso ny fitondram-panjakana sy ny sesesy izy ireo mba hamany olana izay misy farak'izay aingana avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala. Loatra ireo fananganana trano tsy ara-dalàna misy ny anivon'ny faritry ny université Akatso izay efa nampimenimena ny mpianatra hatrizay toa ny eny Ambohiposy Akatso 1 ary Akatso 2. Efa mahatratra anjato ny mahery zany ankehitriny hoy ny fanazavan'ny filohan'ny mpianatra. Tonga nanakana ireo fananganana tsy ara-dalàna ireo izy ireo ny maraina teo ka trano vao natsangana miisa 2 ao amin'ny faritry ny Akatso 2 nanaovana izany. Tsy misy ny fifandaniana teo amin'ny rotota dia ny mpianatra izay voakasika sy ireo tompon'andraikitra
ka ny antson'ny tompona ndraikitra hijery aingana ny zava-misy satria dia lasa ireo mpianatra indray no ankilabao ao anatin'izany. Raha misy dia misy efa polisan-jato ny mpianatra no mahazo trano misitraka an'izany fa ny ambiny dia efa occupé n'ireo resako teo izany hoe 60% mba tsy andainga ao dia tsy ara-dalàna avokoa. Manohatra tanteraka ny construction illicite izay antsoina ny tompona andraikitra mahefa mba handray andraikitra mahakasika an'izao zavatra misy izao araka ny hitanareo ato ambadika ato izay tsy nahazo alalana avy amin'ny université na ny ministère fa onjononjony croissant mirery izay hita fa tsy manara-dalàna ary indrindra tsy misy permis de construction. Itsekilany dia nanaitra ireo CSS sy mpitondra fanjakana ihany koa ireo solitenan'ny mpianatra amin'ny fiatoana lavareny ateraky ny fitokonana ary manany amin'ny mety isin'ny taona fotsy izay efa manangasanga izy ireo. Aoka mba ho samy olon-dehibe miresaka sy mifampiaino hatrany izy ireo fa tsy ny mpianatra trano no mizaka ny vokatry ny be marenina ataon'ny fitondrana. Lasa zay foana ny tratra farany rehefa misy ady ataon'ny fanjakana sy ny CSS na ny PAT-na nina dia io dia tara foana ny bourse, tara foana ny année universitaire mba hialana amin'ny taona fotsy izay efa mandrangaranga araka nambaran'ny CSS satria tsy misy mahazo tombony amin'izany na ianareo ray aman-dreny na izahay mpianatra izay very fotoana ety Ankatso ka engany mba hita vahaolana ianareo ao amin'ny tompona andraikitra mahefy sy nambaratongana. Tsy leo izahay no mangataka dia matetika angamba hitanareo ihany zavatra ataonay mpianatra soa zay mitrotra dia soa zay mantanteraka ilay anankiray satria rehefa tsy anara-dalàna ihany da aleo samy tsy mpiaza mifampitenitentsony rehefa samy tsy anara-dalàna eto. Zay zany mahatonga anay tsy maro mapakapeo anatin'izay zavatra zay. Efa ho roa volana tokoa izay no nijanona tanteraka ny fampianarana teny anivon'ny anjery manontolo Ankatso. Hatreto dia tsy haino teny hatrano ny fitondram-panjakana fa toa fandritra rana hatrano ny ainan'ireo eny anivon'ny université an'Ankatso. Ny vaovao any amin'ny faritra dia mitaraina noho ny trangana tsy fandriam-pahalemana ankehitriny ny mponina ao amin'ny fokontany fiofio any Mahajanga any. Manjaka ho izy ireo ny mpanendaka sy ny dahalo ary efa mahavita mandrahona mihitsy. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Manjaka tsy fandriam-pahalemana hita amin'ny fokontany fiofio ary ny vakiparitra faharoa sy fahatelo ny tena latsibatra amin'izany amin'ireo vakiparitra efatra mandrafitra amin'ny fokontany. Mandradrirana atsy araka izany ny mponina ao ary mangorohoro tanteraka. Tsy ampy araka izany ny mpitandro filaminana eny an-toerana ary ihany koa anisany antony izany no mbola isiany toerana lobolobo amin'ity fokontany ity ary ihany koa ireo toerana mangingina. Fanampiny izany tsy fahazakan'ny malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana. Matetika aminay ity zany misy tranga vakitrano foana ndraiky mpanendaka ka zay mangataka anareo fitondram-panjakana mba hijiranay akaiky mba mijerijery mba piditra emoraigy aminay itiky mba mijery tranga fandalovan'ny tranga ty aminay ity. Matetika vakitrano ndraiky fanendana foana ndreo matetika mandalo aminay eto. Ata zay miboaka Matonaly fa mavozo andeha mody Matonaly fa mavozo. Ilay vakitrano miditra reo mangalaka entan'olona dia bokao misy place koa zany fanasitrindreo entana foana koa entana nalaindreo any ambadika any dia tompon'ilay trano amizay mahita an'ilay entana io dia asorondreo ao dia miteny andreo amizay dia presque reo miteny hoe mbola hipody zay andeha anao valifatiny entana nalainareo any efa ny entana angalandreo dia bokao reo mampangorohoro olona. Efa matetika miseto amintsika moa ny resaka tsy fandriam-pahalemana nefa hatramin'izao dia mbola tsy voavaza ny olana izany toa tsy henony ao ambony ao mihitsy nefa raha olona manao ny marina sy milaza ny zava-misy eto amin'ny firenena dia malaky ny fanenjehana sy fisamborana fa raha dahalo papahory tsy manimba fiainan'ny bahoaka toa lasa veran-javony fotsiny. Ny vaovao tapatapany ary dia lasibatry ny olon-drasy ankehitriny ny fantsondrano vy eny Ambatovonaky. Herinandro vitsivitsy no efa natsikaritra izany ny mpiambana teny an-toerana hitany mpiambana ireo mpangalatra androany maraina tokony ho tamin'ny 3 tanoany rehefa nanao ny asa ratsiny. Raikitra avy hatrany ny fifanenjehana saingina malotora-bato sy nandrahona ny tifitra ireo olon-dratsy. Ny antso mpitandro ny filaminana moa ny mpiambana sainginy laza ho tsy afaka mandao ny biraony izy ireo. Ilay mpitandro ny filaminana izany satria izy irery no miambana ny birao. Mbola hita teny an-toerana kosa ny tsofa vy nampiasain'ny mpangalatra sy ny kapany iray tamin'izy ireo. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay atrano dia nitrangana loza am-pifamoivoizana na hafatesan'olona indray tany Ambalavotaka 20 kilometatra sy miala ny farafangana. Fiara iray mpitatitra olona avy any farafangana hiazo amin'ny Tanambao
no nifandona tamina fiara tsy mataho-dalana iray vokany. Olona iray no fantatra fa namony any teo no eo samy nahitana fahasimbany ny fiara andaniny sy ankilany. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny loza saingy heverin'ireo nanatry maso fandehanana mafy no nahatonga izany. Nisy any komonina ratra ka nentina avy hatrany teny amin'ny toeram-pitsaboana. Lafim-baovao fatanteraka dia fanakanana ireo tanora malagasy te handeha ila ravinahitra sy ampitombo ny fahalalany any ivelany. Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay manasarotra ny dingana rehetra tokony arahina tsy hiasa fa hanao fifanakalozana ara-koltoraly na ny FIOPER izany ka tsy tokony hitakina fifanarahana arak'asa mialoha ny haingana eto Madagasikara. Vahaolana hafa araka izany no tokony horaisin'ny fanjakana hiadina amin'ny fiondranana antsokosoko. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Naneho ny heviny mahakasika ilay communiqué navoaka ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny fikambanana diaspora malagasy androany. Miteraka sakana ho an'ireo tanora malagasy mikasa ny ila ravinahitra ny ivelany ny fanasarotana ny dingana tsy maintsy atao navoaka ny fanjakana. Raha tsy hahivina dia fa niteraka resabe sy fanankianana maro avy amin'ireo diaspora malagasy sy avy amin'ireo tanora eto an-toerany ny fanapahan-kevitra iny. Tsy handeha hiasa ny FIOPER fa hanao fifanakalozana ara-koltoraly ka tsy tokony angatahina fifanarahana arak'asa izay tsy ho ananan'izy ireny mihitsy. Mety hampihemitra ireo fianakaviana mpandray na ny famidaka any ivelany ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana malagasy iny. No amafisin'ny filohan'ny Alliance Diaspora moa fa firenena fatra-panajany zon'olombelona ny any Eropa ka tsy tokony ampanany andefa ny tanora malagasy ihany. Manampy sy manala ny fahasahiranantsika tanora malagasy ilay mba fandehanan'ireo tanora mila ravinahitra aty Eropa hoa. Zany firenena Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, Frantsa, Suisse dia firenena fatsapanajany zon'olombelona ka mangataka anareo fitondram-panjakana izay mba hijery manokana an'le communiqué satria heverinay fa lasa fahasarotana ho an'ny tanora izay ila ravinahitra hiaro ny vonam-pirenena sy ampiseho ny fahaiza-manao ireo malagasy aty ivelany le communiqué. Ny aty dia tsy maintsy misakafo intelo isan'andro avec des aliments extra propres, zany hoe sakafo madio ara-dalàna. Araka ilay communiqué hatrany dia natao hisorohana ny fiondranana antsokosoko ka mahatonga ny tsy fanajana ny zon'ireo vehivavy malagasy sy mandeha mila ravinahitra ny ivelany ny fanapahan-kevitra noraisina. Tsara nefa ny manamarika fa tsy misy opera any amin'ireo firenena arabo izay tena ahitana malagasy tsy voahajazo matetika. Tokony hijery fomba hafa ahafahana miady amin'ny fiondranana antsokosoko araka izany ny fanjakana. Nivoaka androany ny daty voatondra natanterana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny mpianatra hanala baccalauréat. Ny fahafito ny volana jona ho avy izao no hanomboka izany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, Atsimondrano sy Avaradrano. Toerana enina no voatondro anaovana izany dia ny etsy amin'ny kolejy Saint-Michel Amparibe, ny kianjana Larby, ny kianjana Betongolo, ny etsy Ampefilo, ny eny Akatso ary ny eny amin'ny Saint-Michel Itaosy. Ny 12 Jolay ho avy izao kosa no natanterana ny fanadinana teorika. Efa nanomboka ny 17 ny volana Melasa teo moa ny fizarana ny convocation. Ny fanaretsaka ny tady fanomezana ho an'ny reny teny an-tsena ny ankamaroan'ny olona ho an'ny androany tsy diso anjara tamin'izany ny tetsy amin'ny Magrobeorisk maro ireo efa nahazo ny anjarany tamin'ity andro voalohany tamin'ny varotra fampiratiana ity. Mbola eto io any rahampitso ny etsika Andro Miaratiana sy Tahiriny Aina. Azatara efa maro ireo nahazo ny anjarany tamin'ity andro voalohany tamin'ny varotra fampiratiana tetỳ amin'ny Magrobeoriska ity. Ny fanaretsaka ny tady fanomezana ho an'ny ny rehetra tao ireo renim-pianakaviana, zanaka, hatramin'ireo renim-pianakaviana aza dia saika tazana etỳ an-toerana avokoa. Maro atao ireo entana amidy etỳ an-toerana, ny vidiny mirary takatry ny fahefa-mividiny isan-tokantrano. Mbola mitoram-pitso sabotsy ny hetsika izay anasananao ho avy etỳ an-toerana. Za aloha zany rehefa misy ny varotra fampiratiana ohatr'izao dia tsy maintsy miesakako mandeha mijery hoe misy tiako ve any ohatran'izany. Dia mahafinaritra be aty fa misy entana isan-karazany maro dia tongava maro ianareo izay te hijery cadeau fetiny reny fa feno isan-karazany aty. Zany dia manentana an'ireo zanaka ray aman-dreny, papa, dada
ho tonga ty amin'ny macrobiorique fa tena misy zavatra betapesany aty mba atolotsika ho an'ny eny. Mbola tsy nahazo fanomezana ho an'ny eny dia tonga ava maro aty amin'ny macrobiorique izay ny atomboka androany ary mbola ito rapitso misy karazan'entana amin'izay amin'ny tena vidiny mora indrindra trany. Dia mahafinaritra efa narahana foana ty ato amin'ny tele hoe isy an'ity dia ninjehana vao maraina mihitsy. Faly tokoa fa mbola be ny soanareo ry dada ho an'ny eny dia tongava maro be zavatra tsara ato. Tonga avy aty amin'ny macrobiorique rahampitsy tontolo andro fa marobe ireo entana azonao jifaina ety an-toerana. Tsy mila mitady intsony fa misy izay rehetra ilainao ety an-toerana toy ny voninkazo, asa tanana vita malagasy amin'ny endriny maro samihafa, kojakoja ao an-tokantrano ary ireo haingo toy ny kiraro, pôketra sy ny sisa. Tanjona lehibe amin'ity hetsika ety ny hanampiny ireo reny sahirana eto Antananarivo. Ireo vola rehetra azony mpikarakara tena tokana ho azy ireo. Araka izany, efa mahazo ny anjaranao ianao no mandray anjarany koa amin'ny fanampiny ireo reny zokiolona. Tsy misy ny vidim-pidirana. Toy ny fitenim-pirenena maro izay mahaliana ny tanora malagasy dia miamahazo toerana ihany koa amin'izao fotoana izao ny teny sy ny kolontsaina japonais tsy mitsanga menatra amin'ny fianarana izany sy ny tanorantsika raha ampitahaina amin'ireo firenena aty Afrika. Tsara ny mahay ny hafa hono nambarana mpampianatra iray. Avitra Solondraibe sy Andrakoto Malala. Miroborobo izay tsy izy ny fianarana ny teny vahiny eto amintsika. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao dia hita fa niantomby ireo mianatra ny teny tatsinanana. Ohatra amin'izany ny teny sinoa, koreana ary ny japonais izay mahasarika ireo tanora malagasy ihany koa ankoatra ny teny anglisy sy ny maro samihafa. Manana toerana tsara isika aty amin'ny tany afrikanina eo amin'izay fianarana ny teny japonais izay ary isan'ny sangany amin'izany. Isan'ny manana ny fifezana izany manokana ny mpampianatra iray eny anivon'ny anjerimanontolona Antananarivo. Malagasy misafidy sy nianatra teny japonais eny amin'ny université sy eto Madagasikara. Ohatra raha eto Afrika zao tsika dia efa mitana ny laharana faharoa na fahatelo amin'isan'ireo mpianatra mianatra ny teny japonais manerana ny Afrika. Côte d'Ivoire ny betsaka indrindra nisan'ny mpianatra eo amin'ny 3,000 eo. Dia i Madagasikara sy Kenya ny manaraka an'izay raha tsy diso amin'izao fotoana zao eo amin'ny 504,000 eo nisan'ny malagasy mandrato fianarana ny teny japonais eto Madagasikara. Afaka manampy amin'ny fivoarana amin'ny lafiny maro ny fahaizana ny teny pirenena hafa ankoatran'ny amin'ny tena. Ary tombony ihany koa ny fahafantarana ny kolontsain'ny hafa kanefa manandanja ary tokony tsy ho atao ambany zavatra ny an'ny tena. Tsy misaraka mihitsy zany amiko amin'ny mpampianatra teny japonais fa kosa ny teny malagasy sy ny kolontsaina dia tandrovina lalandava satria io ny antsika io. Nisy moa androany ny fanolorana maro-boninahitra Ordre du Soleil Levant ity mpampianatra teny sy ny kolontsaina japonais ity. Sady isany nametraka ny fototra amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tota ihany koa izay nitanterahana teny amin'ny ambassade du Japon mifanindran-dalana indrindra anatin'ny fankalazana ny 100 taona ny fifandraisana ara-pirahalahiana eo amin'ny firenena malagasy sy ny japonais. Nosokafana androany tetsy Anosy ny tetikasa mitsiry izay vatsiny Etazonia vola amin'ny alalan'ny sampandrara Amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena ny USAID. Tetikasa mikendry ny ampiroboroboana ny mpandrara sy ny orinasa izay mikendry ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Avitra Solondraibe sy Andrakoto Malala hatrany. Efa ho 70 taona izao nisy ny fiarah-miasa teo amin'ny vahoaka malagasy sy Etazonia mikatsaka indrindra ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena, ny fampandrosoana ny fikarakarana ny ara-pahasalamana, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fambolena, ny fanamafisana ny fitantanana sy ny demokrasia ary ny fanomezana fanampiana maha-olona manoloana ireo zava-mitranga ara-boajanahary sy ny aretina izay mandalo. Fanampiana izay tanterahana amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'ny alalan'ny USAID na ny sampandrara Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Tsy mitsahatra izany fanampiana sy tosika izany satria dia misy indray ny tetikasa mitsiry izay entina hampiroboroboana ireo mpandrara sy orinasa tsy miankina salatsalany sy madinika eo amin'ireo mponina any ambanivohitra ka mikasika indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Aharitra 5 taona ny tetikasa izay vatsiana vola mitentina $12.5 tapitra $. Un exemple
de l'engagement des États-Unis à soutenir un environnement commercial plus fort à Madagascar tout en préservant la biodiversité. Hita tokoa ny mahazava-dehibe ny fampandrosoana ireo mpandraharaha eny fotony, endrika iray izay mila omendanja ahafahana mametraka ny tena fampandrosoana marina. No tanterahana tetsy Anosy araka izany ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity, izay nahitana mpisolotena ny USAID sy ireo mpandraharaha maro samihafa. Ao anatin'ny ivony fankalazana ny herinandro ny mpanazava stily eto Madagasikara dia misy ny lalao maro ny arahana ho an'ny faritany Analamanga Avaratra izay notareny filohamparintany. Nanao ny hetsika nanehoana fahavelomana sy ny fijoroan'ny fikambanana skoto hoy ny fanazavana. Avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala hatrany. Ao anatin'ny herinandro natokana ho an'ny mpanazava stily eto Madagasikara ity herinandro ity, fankalazana izay natao entina mirenana indray ny fanekena natao sy ny fanehoana ny fijoroan'ny fikambanana. Maro ireo hetsika tanterahana mandritra izany. Ho an'ny faritany Analamanga manokana izay mitsinjara ho faritra efatra dia samy manana ny endriny entina nakalazana izany ny faritra tsirairay. Toa ny ao amin'ny faritany Analamanga Avaratra izao dia maro ireo hetsika no tanterahana ka isan'izany ny fampivondronana ireo mpiandraikitra sy ny beazina. Teo ny karazana fanatanjahantena maro, teo ihany koa ny fanehoana ireo kolontsaina malagasy. Mpikambana maherin'ny 500 isany tonga nakalaza ny ivon'ny herinandro ny mpanazava stily ho an'ny faritany Analamanga Avaratra. Araka ny maherinandro ny mpanazava stily azy dia mampiseho amin'ny fiarahamonina izahay fa fikambanana velona ary miaina ary ihany koa mitombo. Dia atao anatin'ny asa fanabeazana izao lalao fifaninanana misy karazany folo natao teto izay nandraisan'ny beazina mpiandraikitra ny komity fivondronana ary ireo fanoana rehetra. Ny faran'ny herinandro lasa teo no fotoana nanokafana ny fankalazana ary raha pito sabotsy 27 ny volana ny famaranana izany ho an'ny Madagasikara iray manontolo ka isy ny fampivondronana ireo mpikambana rehetra eto amin'ny faritany Analamanga etsy amin'ny kianja Benalarby ka maro ny sy ho atao amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena niteraka fahatezerana sy alahelo ho an'ny mponina sy ny filoham-pirenena tao Senegal ny fahafatesana zazakely miisa 240 nandritra ny fahamaizana hopitalim-panjakana iray tany an-toerana. Noesorina tamin'ny toerana ny minisitry ny fahasalamana tao Senegal ary milaza ny anokatra fanadihadiana lalina mikasika io trano io ny filoham-pirenena. Nzavandre Mahifa, Mathieu Princy. Manoloana ny fahatezerana sy ny alahelon'ireo mponina tao Senegal mikasika ny firehetana hopitalim-panjakana iray tany an-toerana izay nahafatesana zaza misy 240. Nanapa-kevitra ny anala amin'ny ministry ny fahasalamana tany an-toerana ny filoha Senegalais Macky Sall. Nambarany tao anaty compte Twitter fa tsy azo ekena ny tandrevaka tahaka izao ary tsy maintsy isy ny fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha ity. Tetsakilany kosa dia somary tsy nankasitraka io fanapa-kevitra noraisin'ny filoha Senegalais io ny ben'ny tanàna tany an-toerana. Nambara mantsy fa tsy vokatry ny tandrevaka mihitsy no nahatonga ny firehetana ary nanamafy avokoa ireo mponina nanatromasy fa court-circuit no antony nahatonga ny loza. Nisy mpitsabo-panampy sy ampampivelona iray raha teo izy tao anatin'ny hopitaly io izay torana ihany koa noho ny fahaseporana. Marary hafa ihany koa no avitra somatsara saingy ireo zaza misy 240 ireo no tsy avitra noho ny fitarany hafaingana dia haingana. Nanokana 3 andro fisaonana moa ny fitondram-panjakana ao Senegal amin'izao fotoana izao ary nampanantena fa tsy maintsy isy ny vokatra azo ao aorian'ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Nanatanteraka fivoriam-be androany ny mpikatroka timeny fotony dia ny komtima sy ny fokotima tao amin'ny komina Alasoura. Tanjona tamin'izany moa ny fiomanana sady amin'ny fiatriana ny fifidianana amin'ny taona 2024. Andro miaratina sy Tahirinaina. Samy resy lahatra ny rehetra fa mila olona manana sy efa vokotra kefa rapitantany ny Madagasikara manoloana ny ady sarotra sy goavana nalovany firenena ankehitriny. Amin'ny alalan'ny fifidianana no ahafahana manatratra ny tanjona. Efa miomana ary eo ampamolavolana ny paikady rehetra hiatrana izany eo amin'ny komina Alasoura amin'izao fotoana izao. Ny kiondony rehetra androany niara-ny tady hevitra miainga ny fotony anatsarana ny fisotry ny fifidianana. Tena izahay ao amin'ny komtima sy ny fokotima atao anatin'ny fokotany-roapolo atao anatin'ny komina Alasoura zany no ifampiresaka hoe ahoana no fomba ataontsika mba tena ampandrasena faran'izay misa mavesatra ny filora valomanana amin'ny taona 2024 satria mila fiomanana
izany fifidianana izany dia nzao zahay dia efa mihevitra an'izany sy miketrika ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka ny etaeta dia ny fitondrana ny filora valimanana eo fitondrana indray. Zava-dehibe ary tsy azo dinganina ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana hoy ny ben'ny tanàna Sabotsinamena. Irika iray ahafahana miantoka ny fangarany fifidianana izany. Tonga zany ny vanim-potoana zao anaovana ny fifidianana raha tsy misy ny fiovana ny rivotra politika misy ato amin'ny firenena. Ary isika dia manana anjara andraikitra lehibe amin'izany satria isika no nanana ny larana faharoa tamin'ny fifidianana 2024. Ary ny rahantsika nalala ny zava-nisy tamin'ny rivotra politika nisy teto amin'ny firenena. Izany indrindra no anankiray mahatonga hoe mba tsy hiverenana amin'izay intsony dia alao misy ny refonty atao eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny olana ny sy ny fahamarina dia tsy fantatra hoe iza marina no mahatsy vola ny fanatanterahana an'io satria tena ilana vola eo. Fa ho antsika ato anatin'ny tiako Madagasikara dia ny famerenana ny filoha eo aloha zany amin'ny fitondrana satria raha malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Iray tsy mivaky, iray no tanjona dia ny famerenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Mianginy fotony ho afana manatratra izany ka antony lehibe na natanterahana ity fivoriana ity. Pikatroka maro no namaly ny antso avy amin'ny fokontany 20 mandrafitra ny komina Lasora ary samy mitondra ny etaeta ny manoloana ireo tompona andraiki-panjakana. Ben'ny tanàna maro ihany koa no niatrika ity fotoan-dehibe ity nitondra ny heviny sy nampidi izany tamin'ny pikatroka teny fotony. Amaranantsika ny vaovao taky ny mahazatra dia ny famotinana ny fandaharana miara-manonjy anisan'ny voaresaka atao anatin'ny fandaharana tamin'izany moa makasika indrindra ny fitoanany fifamoivoizana eto andrenivohitra. Ny andindinin'izay ary fitiany onjalalaina Ranaivomanana sy Manora Andriamalala. Tsy mbola navany olana fitoana fifamoivoizana eto andrenivohitra ny vahaolana narosiny avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Raha nala ny fitoanana teo Ambojatovo no tanjony tamin'ny fanovana lalana miditra teo amin'ny tunnel Lambota dia niteraka fitoanana lavareny tany amin'ny toerana hafa indray izany izay tonga trano 67 hektara sy akady-bahoaka. Tsy vahaolana hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andrimampandry ny fanovana lalana izay matimatesany ben'ny tanàna amin'izao fotoan'izao. Efa nisy ny vahaolana narosiny filoha Marc Ravalomanana analana fitoanana fifamoivoizana eto Antananarivo ary io ihany alohatreto no hita fa afaka mahana izany olana izany. Io zany tokony mba manao etude alohan'ny fananam-pakevitra izay tokony ho atao. Fa tena hoe tena ny olona rehetra zany ny akabetsahan'ny olona dia mitaraina amin'ny embouteillage. Ny voalohany amin'io nge dia zao hoe tokony apetraka tsara ny atao hoe plan d'urbanisme aloha. Dia jerevana tsara le aménagement du territoire izay misy zany hoe ahoana. Ny olana eto nge dia zao hoe io navadika nareo impira io hoe ny sens unique lasa atao double sens, ny double sens lasa natao sens unique amin'izao lalana mihitsy nge nitery eto Antananarivo renivohitra e. Nisy projet nge tetika zany nataon'ny filoha Ravalomanana tamin'ny izy mitondra le grand tanà. Hitarina le tanàna, hitarina ny lalana, inona tsy natanterahana an'iny. Efa nisy financement ho anaovana an'iny. Fa rehefa tonga mory zareo ny 2009 dia zavatra nataony teo aloha zany dia sahala hoe rasy daholo zany amin'izao fotoana izao. Iny zao anisan'ny vahaolana iny fanitarana ny lalana iny sy ny tanàna. Miteraka fatiantoka amin'ny sehatra maro ny fitoanana fifamoivoizana raha tsy ilaza fa tsy ny fahaverezan'ny fotoana eny an-dalana fotsiny. Vondron'olombitsy no mahazo tombotsoa amin'ity olana mampikaikaiky amin'ny mpampiasa lalana ity. Ankoatra ny solombavam-bahoaka Todsoa Andrimampandry dia nanolotra vahaolana hialana amin'ny fitoanana fifamoivoizana ihany koa ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa. Embouteillage efa tena hoe tokarentsika fa perta amina miliara na mpianatra. Ina mpanova iny nke mpanao solika zaty teny hoe karana izy nasinofa sarangy hoe mahazo tombony ampiesy tsika mahatiatoka pollution ateraka an'io mbola enjana be fa ny solution ataovy lalana misidina express hoe tena tokony tonga saina fotsiny nareo hoe rehefa manao zavatra ataovy zavatra professionnel. Olana ho anty fitondrantiny tsy fandraisana lesona amin'ireo zavatra vita ampitondra teo aloha ka tsy magaga araiky izany raha mihamaro ny olana ara-tsosialy tsy voavaha ny filoham-pirenena Amperinasa sy ny ekipany. Tapitra ny fampahalalam-baovao izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mialony teny isa raha antsika dia ampahafantariko anao vetivety ary ny fandahara-potoana miandry anao ary ny fampahalalam-baovao ho arahantsika rehefa avy eo taky ny mahazatra ny Global News. Aorian'izay kosa anao narahantsika ny série Gli épisode fa 17 sy fa 20 ao anatin'ny saison 2. Aorian'ny Gli no narahantsika ny horonan-tsary Two Guns. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.